Vatsim-pana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka sy toboka. Ry Andriamanitra rainay, raim-pahary, mpampianatra, mpananatra, mpamonjy, mpiahy ny fiainana amin'ny tsipriany, mankalaza anao izay sy mitsaoka anao, manome voninahitra anao. Tsy miova ho maso teno mandrakizay tokoa ianao, ary mijery anay amin'ny masam-pitiavana, miahy anay amin'ny tanam-pitiavana, ary mitsinjo ny dianay amin'ny fo feno fitiavana isan'andro. Indreto izay mankalaza anao sy mitsaoka anao, amin'ny voninahitra anao, ary dia mangataka ny famindram-po avy aminao fa tsy tanteraka. Diovy amin'ny rano sarobidy Jesosy Tompo, mbo afaka amin'ny fahotana sy ny fahamarinana rehetra, ary hatreo amin'ny alalan'ny fainao masina mba ho voninahitra izao fotoana izao. Izany fanana masina izany no nazava tena tinay ny teninao, ary fantaranay ny lalanao isan'andro ho voninahitra. Miterena Tompo araka ny fombanao voninahitra izay mpanomponao. Misandrata amin'ny avindrindra fa miendrika anao izany ry Jehovah Tompony maro, amin'ny anaran'i Jesosy noho ny firaisana amin'ny fanahy masina. Alleluia. Amen. Tononona ampotsika ny fiadanan'i Jesosy avy any Nazareta ry havana amin'izao andro anio izao. Hoy ny Tompo Jesosy: izaho izay izy hatrizay ka ho mandrakizay, ary koa izaho no holazainao amin'ny zanak'Israely, izaho izay izy no efa naniraka ahy hoety aminareo. Amen. Hoy ny Tompo amintsika: tena manam-pinoana ve ianao? Mitondra antsika amin'ny lohateny hoe mino ve ianao? Andao ary hifandahatra isika. Raha tena mino an Jesosy isika dia miantso antsika izy mba hifandahatra aminy. Hoy ny voasoratra ao amin'ny bolana 7:5: Matokia an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Hoy Jesosy: mino ve ianao fa izaho ny mpamorona sy loharano ny zavatra rehetra? Fantaro ary fa manana drafitra ho an'ny zavatra rehetra ho anao aho. Miareta kely fa omeko izay rehetra ilainao. Fa amintsika kosa dia Andriamanitra iray dia ny ray izay niaviany zavatra rehetra, ary ho azy isika, ary iray ihany, iray ihany ny Tompo, dia Jesosy Kristy izay naharinana ny zavatra rehetra, ary izy koa no naharinana antsika. Fa ny Tompo izao mahalala hevitra heverako anareo dia hevitra tonga fiadanana fahatsiloza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Ary Andriamanitra ho hatanteraka izay rehetra ilainareo araka ny hareny amin'ny voninahiny amin'ny Kristy Jesosy. Mino ary ve ianao fa amiko no ahitanao ny valin'ny olonao rehetra? Atsaro ary ny fiezahana hifehy toe-javatra tsy voafehinao. Fa hatrany amin'ny mpanao salamo dia efa nanambara hoe mangina anao tren'i Jehovah ka manantena azy. Aza tezitra amin'izay mahomby amin'ny lalany, hanohitra ny olona izay manaiky ny teti-dratsiny. Mino ve ianao fa ny fahasoavako dia ampy, tsy ho an'ny zavatra nomena sy voafetra ihany, fa ho an'ny ahy. Ampy ho an'ny zavatra rehetra ve ny fahasoavana? Raha izay ary noho izy dia mankanesa ty amiko amin'ny fanetrany tena sy amin'ny fahafoizan'ny tena ary amin'ny finoana, dia ho aminareo araka izany teny izany. Nambarako tamin'ny mpanompoko hoe
ampanao ny fahasoavako fa ny heriko te tanterahako amin'ny fahalemena. Namaly izy hoe irery aho mainka fa mazoto amin'ny fahalemeko mba hitoerany heran'ny Kristy amiko. Ho anao ary, mino ve ianao fa ny lalako dia ambony no lalanareo? Atolory ary ny sainao, ary velao ny sainao hanaraka ny sitrapoko. Ny lanitra dia avo noho ny tany, ary ny lalako dia ambony no lalanareo, ary ny fisainako dia ambony eritreritrao. Mino ve ianao? Raha mino ianao dia tonga hanavao ny zavatra rehetra ao. Atsaro ny fikolokoloana sy fiainana ny amin'ny zavatra efa lasa ireny. Eny, efa dila ireny andro ireny. Hoe ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny fanambarana hoe ary ho ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana indro havaozoko ny zavatra rehetra. Eny hoy izy, soraty, satria azo antoka ireo ary marina ny teny. Mino ve ianao? Fa ny afoko manadio dia ahasoanao ary matoky tsara ny amin'izany ve ianao? Eny, tanterao amin'ny fomba feno ny asa natomboko teo aminareo. Atreho ny fitsapanareo fahoriana sy alahelo, ary misaorahy noho ny namelako anareo hiaran'izany rehetra izany satria miaraka aminareo aho. Ka ny fizantoetra ny fononareo dia sarobidy noho ny volamena mety ho simba, izay voasatoetra amin'ny afo dia ho tonga fiderana sonahitra ry haja rehefa iseho eny amin'ny raha lanitra ny zanak'olona. Mino ve ianao? Fa fantatro ny eo am-pon'ny olona rehetra, ary tsy misy na inona iainanao ho ahy nefa tsy fantatro. Fantatro ny zavatra rehetra. Manomboka an'io ary fantaro fa ny fandresena dia azoko miaraka aminao, ary tsy omena mihoatra noho izany ianao, noho izay zakanao. Ko raha mandala lalan-tsarotra ianao, dia izay zakanao ihany no avelako hiaseho aminao, fa izaho miara-dalana aminao isan'andro ary tsy mamelana irery. Izaho mantsy no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo, mba hanome ny olona rehetra araka izay aleny avy dia araka ny vokatry ny asany. Fa satria tsy misy fakapanahy tonga aminao, eny tsy tonga aminareo, fa mahatoky ny Andriamanitrareo dia tsy amelan'izany izy. Tsy mba laim-panahy mihoatra noho izay zakanareo ianareo, fa miaraka amin'ny fakapanahy dia manamboatra lalana aho hivoahana mba hahazakanao izany. Mino izany ve ianao? Eny, raha mino ianao dia matokia. Mizora miaraka amiko, fa reko ny fitarenan'ny fonao momba ireo olon-tianao izay tsy mankatoa sy malahelo ahy. Fantatrao ve fa fantatra avokoa izany rehetra izany? Tsarovy izay nampianariko anao. Ny fivavaka ny marina dia mahery indrindra, mandaitra. Raha mitarenana ny marina dia miaino Andriamanitra ka manafaka azy amin'ny fahoriana rehetra. Mino ve ianao fa ny herin'ny ota sy ny fahafatesana dia resy teo amin'ny fijaliana? Tamin'izany andro izany teo amin'ny havoanan'ny Kalvari. Atsaro ary ny fanehoana ny tenanao reraka sy resy ary osa mandehana amin'ny hery sy ny fahefana azonao tamin'ny alalan'ny rà nalatsako anao. Mino ianao fa mpandova ny seza fiandrianako, ry rahalahiko sy anabaviko, ary sakaizako, koa mitenena ary manaova toy ny mpanjaka sy ny mpisorona mba ho azo antoka ny fifidianana anao. Tsarovy ny teniko ianareo ny sakaizako raha manao izay ndidiko anareo. Eny fa efa natao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitra ianareo ary hanjaka ety an-tany ianareo.
Mino zany ve ianao? Mino ve ianao fa tsy mizahatavan'olona ny Andriamanitra ao? Mitovy eo masoko ianareo. Ko aza mampitaha ny tenanao ary amin'ny hafa. Mino ianao fa eo an-tanako ny zavatra rehetra ka tsisy lozan-joanao, ko aza matahotra fa ny Jehova nialoko ny alina na ny zana-tsipika manidina noho ny andro fa miaro anao, manodidina ao ka dia hitanao ny fialofana eo ambanin'ny elatro. Eny, ny volon'ny elatro no anaronako anao ary eo ambanin'ny elatro no hialofanao. Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinako. Mino zany ianao? Eny ary. Raha mino ianao dia tsaroa fa olona manan-danja indrindra eo amin'izao tontolo izao ianao amiko. Maty aho ho anao. Eny, maty aho mba hitiavanao aho. Petsaka ny zavatra mihoatra noho izany izay tiako ambara amin'ny fonareo tsirairay avy. Ko raha mba afaka milaza zavatra iray aminao aho amin'izao fotoana izao dia izao noho izy. Minoa, minoa. Eny, minoa. Manao sony amin'ny rano sarobidy Jesosy avy any Nazareta. Amen. Sotra sy mankasitraka Jesosy tomponay. Mino tokoa izahay. Mino aho Jesosy. Mino fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra, mpamorona izao rehetra izao. Nahary anay araka ny endrikao ary tsy nanaiky ratsy nahazo famonjena ao aminao izahay. Eny, mino izay Jesosy fa maniraka ny fanahinao mandrakariva ianao aminay, hanazava ny teninao, hidaridalana anay andeha araka ny fitsipikao. Eny, ahatonga anay tsy mba hanana fanahina fa andeha amin'ny fahatokiana fiandry tanteraka. Mino izahay Jesosy fa ianao no fahazavan'izao tontolo izao. Tsy mba andeha amin'ny aiziny izahay fa andeha amin'ny fahazavanaina isan'andro. Mino izahay Jesosy fa misy fiarovana mahery avy aminao. Ary izay dia mandeha amin'ny aloko ny tsy toha eo mba nielatry ny fahasoavanao amin'ny fotoana rehetra. Arovo ny fonay mba tsy hivembena. Arovo ny fonay tsy handeha araka amin'ny filanay, fihevitray, fihetseponay, fa handeha araka ny teninao, ny sitraponao amin'ny fotoana rehetra. Eny, na amin'ny fotoana sarotra indrindra aza. Jesosy io, tany mafy tokoa fa tsy mahatananao, terizo ambany rehetra ny fahasoavanao. Amparezo isan'andro ny vahoakanao, ny kristianina tsirairay avy, eny ny fiangonanao. Aoka tsiaro isan'andro izay Jesosy fa ianao tokoa. Dia ilay Andriamanitra mampatsiahy ny mandrakariva fa vatany vao mino izay dia tokony hatoky ianao feno. Eny hatoky ny teny rehetra izay lazainao. Mino izay Jesosy fa aminao no ahitanay ny valin'ny olana rehetra ka hitsahatra ny fiazanay ifehy ny toe-javatra tsy voafehinay. Anao miderana azy, anao voninahitra ary tompony tao sy mpanjaka ny mpanjaka. Fa amin'ny kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra iray, ny hery sy ny fampiraisana avy aminao fanahy masina tsara indrindra. Halleluia.